eo anatrehan'izay fikarakarana ny fifidianana izay dia nitondra ny fomba fijeriny manoloana ny fivoarany raharaham-pirenena sy ny fikarakarana ny fifidianana ny candidat Andriamatoa Jean Lainiriko nanamafy moa ity candidat ity fa ny firosoana amin'ny fifidianana ihany no ahafahana mandravona ny disadisa ara-politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao efa vonona amin'izay raha teo ny tenandrano fanazavana. Ny fifidianana ihany no lalana ialana amin'ny krizy eto Madagasikara hoe ny candidat Lainiriko Jean ary everiny fa tokony hibanjina ny anatotosana izany ny rehetra. Nohon' izany dia tsy misy famatsim-bola avy any ivelany ka ity efa misy lalana anankiray izorantsika hialana amin'izao krizy izao hahatonga hampisy filoha zay araka ny lalam-pamorenana ho voafidy eo zay hekeny ireo mpamatsy vola rehetra any ivelany ka tsy tokony hialantsika izay chance anankiray raha zany tenenana azy hialana amin'ity krizy ity fa tokony hirositsika hakana ny fifidianana. Betsaka ny olona tsy te hiala amin'io satria mahazo tambiny mahazo maminy amin'izao krizy mahazo atsika vahoaka malagasy zao ka sakanana ny herosoana amin'ny fifidianana. Aoka atsika tsotratran'izay velam-pandrika zay fa tokony hiroso isika vahoaka malagasy rehetra hiroso hanatanteraka ny fifidianana hialantsika amin'izao krizy zao. Efa nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 ary nilaza ny tenany fa vonona amin'ny fiatrelana ny fifidianana manaraka amin'ny volana oktobra zao ihany koa ny candidat Lainiriko Jean. Fa zavatra efa manana faela be izy raha tadidinareo tamin'ny 2006 ny tenako efa nirotsaka filoham-pirenena ary amin'izao dia mbola mirotsaka ihany koa filoham-pirenena. Dikan'izay manana paikady na hoe manana projet de société zahay hitondrana ny firenena ity hialana amin'ny gaboraraka satria ty firenentsika ity raha jerena dia manan-karena tokoa. Mikesika ny bileta tokana dia manana ny ambarany ihany koa izy. Tsara ho anay io bulletin tokana io satria raha tsy tongany ny bulletin ny anankiray dia tsy tongany izy rehetra fa tsy maintsy hita ao daholo ny sarin'ireo candidat rehetra reo amin'ny bulletin tokana. Faharoa manaraka an'izay ny zavatra hitako koa fa misy fivoarana dia ny momba ny fikarakarana ny fifidianana. Taloha dia ny fanjakana mikarakara ny fifidianana amin'ny alalan'ny ministeran'ny intérieur ny ministera anaty tany. Io zany ministeran'ny atitany mikarakara ny fifidianana. Ka amin'izao fotoana izao dia ny senity zay rafitra anankiray mahaleo tena mikarakara ny fifidianana. Everiny candidat Lainiriko Jean fa ho maro kokoa ny mpanara-maso vahiny ho tonga eto Madagasikara hijery sy ny fizotra ny fifidianana ho toto saina amin'ity taona ity.